Fahaly-miarabantsika tsirairay avy-indray tratra izao alarobia maraina faharoambin'ny folo ny volana febroary izao. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray ahafahantsika mandray ny famindram-pony hatrany ihany koa ary mirary ny soa indrindra ho anao sy ny ankohonanao. Lohanderantsika amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ny tomb'Andriamanitra tsara indray-zan-danitro mbola velompisaoranao izahay amin'ny tombo-taona tombonandro omenao anay an'io. Sotranao ihany koa izay mamposaka ny fahazavanao aminay, manome anjara anay indray amin'ny fahasoavanao. Mangataka aminao izay raha eo mba hiasanao sy hamanginao ny isa-tokantranao izay miaino izao fandaran'izao amin'ity maraina ity. Aoka andehanao Tompo hamboly zava-tsoa ao am-ponay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe valiana soa ny fankatoavana. Nalaina amin'ny Kolosiana 3:20 manao hoe ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fankasitrahana ao amin'ny Tompo izany. Amen. Ny zanaka tsy manaja sy tsy mankatao ny ray aman-dreny ary manao tsinontsinona ny torohevitra sy ny fampianarany dia tsy manana anjara any amin'ny lanitra sy ny tany vaovao. Ho an'ny zanaka lahy sy vavy mpikomy tsy mpankatoa na tsy mahay mankasitraka ny tany vaovao efa nodiovina. Raha tsy mianatra mankatoa sy milefitra dia ny eto izy ireo dia tsy hay mihitsy ary tsy havela ho simban'ireo zaza maditra tsy azo anarina sy fehezina ny fiadanan'ireo voavitra. Tsy misy mpandika lalàna mahazo mandova ny fanjakan'ny lanitra. Amin'izay rehetra ataon'ny tanora na teny na fihetsika dia takinanao an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izy ireo ka hisaotra an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Hitako fa vitsy monja ny tanora mahatakatra ny atao hoe kristianina na manana toetra tahaka ny an'i Kristy. Mila mianatra an'ireo fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo vao afaka mampifanaraka ny fiainany amin'ny ohatra omenao. Tsy misy anankiray amin'ny 20 ny tanora manana fiainana misaraka amin'izao tontolo izao izay takiany Tompo amin'ireo rehetra maniry isan'ny ankohonana. Koa mivoay eo aminy ianareo izay izy ka mizara aminy hoy Jehovah. Ary aza maneno izay zavatra tsy madio ary izao dia handray anareo ary ho rainareo aho ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy hoy Jehovah tsy toa. Fantatr' izany teny fikasana izany saingy ho an'izay mankatoa ihany. Tsy maintsy misaraka amin'ireo havana mantsakaiza ve ianao rehefa manapa-kevitra ny ankatoan'ireo fahamarinana ambony ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Mahereza, efa vonona hanampy anao Andriamanitra. Manatsotsa ny sandriny, handray anao izy. Raha misy tsy maintsy afoinao, raha tsy maintsy mandao ndrainao azy ianao, na ny reninao, na ny ray-tapo aminao, na ny vady aman-janakao noho ny amin'ny Kristy dia tsy hory namana ianao tsy akory. Manjary isan'ny ankohon'Andriamanitra ianao, zanaka lahy sy zanaka vavy mpanjakan'ny lanitra. Koa inona indray ny toerana ambony izay mety ho ilianao mihoatra an'izany? Tsy efa ampy ve izany? Malala ny maso antsika tsirairay avy Andriamanitra. Ka hoy ny Tompo manao aminao manao hoe mahafoiza ny zavatra rehetra noho ny amiko dia ombanao mandrakariva aho. Aoka isika hahavita hafoy tokoa ny zavatra rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria hain'Andriamanitra ny manavao ny zavatra rehetra ihany koa ary mameno ny banga amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Andriamanitra tsara indray-zan-danitro mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Ampio izahay hahavita hijoro aminao mandrakariva ka ny toe-javatra sarotra rehetra ianao no hiankinan'ny finoanao, hiankinan'ny safidinay ary hankahireza hatrany ny isa-tokantrano tsirairay avy ihany koa. Anaran'i Jesosy. Amen. Love.
miaro